Iresaka ny sehatra ara-toe-karena sika satria dia tsy maintsy nindram-bola ny fanjakana malagasy nahafahana mamafa ny trosan'ny kompania mpitaterana anabakabaka ery Madagasikara. Nitondran'ny minisitry ny vola fanampahana moa ny momba ilay vola nindramina tamin'ny Deutsche Bank ny minisitra ary no mitondra ny fanehoan-keviny tahaka izao manaraka izao. Iny fiampindramam-bola iny zany dia entitsika zany anefa ny hoe ny andraikitra efa ndraisitsika mikasika ery Madagasikara. Tiako averina moa zany fa io kompania aérienne io dia eo nanavotana anazy zany tsika nanampidirana amin'ny partenariat ny Air Austral dia mba azahoana nanavitra ny kompania io zany dia nisy nety ny fanjakana malagasy vola zany nety natao dia anisan'izany letitsika mandoa an'ireo trosan'ny Air Madagasikara amin'ireo olona izay ananan'ireo olona vola Air Madagasikara. Dia raha tadiditsika hoe ny totalim-be an'izay dia 88 millions de dollars zany izay mitetina 303 milliards d'ariary. Dia mba azahoantsika zany manana ny enti-manana manefa an'izay le 88 millions de dollars izay dia voatery mindrana antsika ny ampahany 40 millions de dollars io any amin'ny Deutsche Bank. Dia izay ny anton'le findramam-bola iny zany izay nentina tao anivon'ny filan-kevin'ny ministra zany nakatoavina tany satria ny fampindramam-bola moa amin'ny raha malala no lalàna-panorenana dia tsy maintsy entina katoavana any amin'ny antenimera rototo.